Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto moa sady fanampiana ihany koa izy ity. Nisy indrindra raha moa ny tolo-tanana ho an'ny Nono izay notanterahana teny amin'ny Coliseum Antsonjombe tamin'ity androany ity, fanehoana firaisan-kina sy firaisan-tsaina amin'ny tarika maleo indrindrindrindra fa i Nono moa no hita taratra tamin'ity androany ity, mitondra ny akon'izay hetsika izay ary ny mpanao gazety namana Ravaka Andriamanala sy Mamy Rasamuely izay tonga teny an-toerana. Maly ny antso tamin'ny hetsika tolo-tanana ho an'ny Nono izay notanterahana androany teto amin'ny Coliseum Antsonjombe. Ireo mpankafy izay tonga maro anisa tety dia tsy nanadio ny fotoana androany ka naneho ny fahavononan'izy ireo hifanampy sy hanotrina ny Nono. Dikan'ny tolo-tanana zany dia hoe miaraka foantsika nafaly na sarika tsisy ohatran'ny fitiavana ihany sy mifanampiana fa merenana an'le tolo-tanana magasingasy zany. Fa raha misy sahirana zany na hoe latsaka ny lavaka na sahirana dia fomba foana manavotra ny olona ohatranao fa tsy jerena izy zany. Antom-pisiny ity tolo-tanana androany ity ny fanehoana firaisapo amin'ny Nono sy ny fianakaviany. I Nono izay mbola manaraka fitsaboana ny Lafrantsa amin'izao. Izy be Nono moa zany amin'izao fotoana izao tsaboana any ivelany any dia tsaboan'ny fianakaviany any. Dia ny dokotera mikarakara any tsy miteny ny dokotera dadanay hoe zao mahazo anazy dia tsy afaka manombantombana zany zay hoe inona mahazo anazy fa dokotera vazaha tsy miteny. Fa zavatra fantatro fotsiny zany tsy hitako atao tazenanao taon'ny mpandeha de sport Mahamasina dia nizera atao ambadika atao izy nizera tamin'ny tohatra dia nizera tamin'ny atony. Dia rehefa avy eo zany izy tsy mitendry kitara intsony. Tsy miteny moa ireo dokotera ireo zany dia za manokana tsy fantako na misy fandraisana na izy nijery iny zany sy izy marary iny tsy fantako izy. Fa ny fantatra fotsiny zany dia hoe efa fantan'izy mivady zany zao hoe mila tidole ny ekipa ny ekiza ny olona manao tolo-tanana Antananarivo sy ny artista. Fa ny antso teo mivady ny hoe misaotra betsaka hono zay angamba masoko zay. Raha iverenana ny fampisehoana tolo-tanana androany dia nitarika maleo no nanokatra ny fampisehoana teto. Maro ihany koa ireo artista tonga naman'ny antso teto izay nihira ny hiran'ny maleo toy ny Rebika. Nandray anjara tamin'ity tolo-tanana ity ihany koa ny tarika Ambondrona. Ireo vola rehetra vongana tamin'ity tolo-tanana ity moa dia atolotra manontolo ho an'ny fianakavian'ny Nono entina manampy amin'ny fitsaboana azy araka ny fanamarihana nentin'ny tarika maleo teto.